Izay ny amin'iny fa ivadika pejim-baovao ahafantateraka isika. Efa nisy ny fihaonana teo amin'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement sy ny soliteran'ny SMM ny zoma lasa teo. Na dia teo aza izay fihaonana izay dia hita taratra fa tsy mbola nisy ny marimaritra ny raisana ka ny toy androany ny fitokonan'ireo mpitsara manerana ny nosy. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarso. Ny toy androany ny fitokonana tanterahan'ny mpitsara ao anatin'ny SMM. Ny 80 isanjaton'ny mpitsara no tsy nandray ny asany androany, na dia efa nisy aza ny fihaonana teo amin'ny solitenan'ny SMM sy ny Premier Ministre ny zoma 14 Jolay lasa teo. Araka ny fanapahana tao amin'ny Assemblée Générale moa dia androany farany fitokonana miverina miasa raha pitso dia mivory ny andro farany zao mpitsara ery Madagasikara ny anay moa atao amin'ity salle hitanao atao farantsika ity. Ny toy ny fihaonana tany amin'ny Premier Ministre dia samy nanome sosokevitra na ny Premier Ministre na ny syndicat mpitsara dia samy mbola mandinika ny sosokevitra io misy sosokevitra zay efa narosiny ihany koa hoe anangana commissionna manokana toy izay efa natao tamin'ny any greffe sy tamin'ny any douanier fa zahay zany mbola anatiny mandinika amin'izay hoe ekena ve zany fananganana commissionna zany sa tsy hoe inona moa tena ilana commissionna satria ny fangatahana mpitsara dia efa nomena azy mazava be ao anatina taratasy fa zay mbola dinihina iato io zao hoe ekena ve le commissionna sa tsy ekena. Ny mpitsara aloha hatreto tsy hoe ny fitsarana no mikatso fa mpitsara ny tsisy miasa aloha manirana ny nosy iny averiko foana 80 isanjato mpitsara ery Madagasikara tsy miasa daholo satria misy mpitsara tsy miasa ny anaty fitsarana fa miasa ny amina ministera hafa reny olo reny mety tsy nanao grève angamba dia zay maha 80 isanjato azy tiako lazaina dia hoe tsisy mpitsara miasa zany manirana ny nosy dia mazava ho azy moa fa rehefa tsy miasa ny mpitsara dia tsisy raha mpitsarana mandezana. Tsy nisy ny fotoam-pitsarana teny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy androany ary niembotra amin'ny fotoana manaraka.